أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. نفول فرني أم نفولنا رمضان أمبر فرنا تيكا تترك إيريو أندو أنك فولو إزاي ممارنا إتفولنا رمضان ترى مرينا فا إريتو أندو أنك فولو إريتو no aitana ireo alla izay tsara indrindra anatin'ny taona anankiray, ary ny tena tsara indrindra amin'ny ireo alla anankifolo ireo ny aligny Laylatul Qadr. Ry namana ajaina, mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nampitombo ny ezakany tamin'ny fanompoana Allahu Jalla wa Ala rehefa niditra ireo folo farany tamin'ny ty volana Ramadan tsy mitovy amin'ny roapolo voalohany izay nataony, araka nambarany mamatsika Aisha radhiyallahu anha fa mpaminany sallallahu alaihi wasallama nanao ezaka tamin'ny fanompoana tamin'ny folo farany Ramadan izay tsy mitovy amin'ny izay nataony teo aloha, ary izy mbola niteny fa mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallama rehefa niditra tamin'ny folo farany amin'ny Ramadan shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Shadda mi'zara niatany fifandraisana niaraka tamin'ny ireo vadiny, niatany fandriana niatany fifandraisana niaraka tamin'ny ireo vadiny mba hamelomany ireo alla nazy amin'ny fanompona Allahu Jalla wa Ala, ka izy niteny ahya layla, novelominy mpaminany ireo alla nazy rehetra tamin'ny fanompona Allah subhanahu wa ta'ala, tamin'ny fitsanganana tamin'ny as-sala, famakiana al-Quran, famerimberegnana fahatsiarovana Allah, dhikrullah, ary fangatana ad-dua, ary fangatana famelan-keloka istighfar, fiderana sy fagnamboniana Allah at-tasbih, sy ny sisa amin'ny ireo karazana fanompoana atrany amin'ny maraina amin'ny finanana ny dako na koa ny suhuri alohan'ny fajr, rehefa aveo izy niditra amin'ny salatul fajr. Izany hoe mpaminany sallallahu alaihi wasallama tsy natory mihitsy tamin'ny ro aligny folo farany Ramadan fa nanompo Allahu Jalla wa Ala, izy tsy hoe nikosal fotsiny fa nanambatra ireo karazana fanompoana rehetra nandritra ny izany alla izany, wa ayqadha ahla, ary nifoazany niaraka tamin'ny izany ihany koa ireo fianakaviany. Ry namana ajaina, anisan'ny fanompoana lehibe izay tanterana amin'ny ity folo farany volana Ramadan ny fanaovana al-i'tikaf. Al-i'tikaf dia midika luzumu al-masajid, ny fipetrana agnatiny masjid, litafarrugh, mba anokana ny fotoagna rehetra amin'ny fanompona Allah subhanahu wa ta'ala, ary fankatavana tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nagnatanteraka al-i'tikaf tamin'ny folo farany amin'ny volana Ramadan atrany tamin'ny fahafatesany mpaminany sallallahu alaihi wasallam, ary nagnatanteraka izany ihany koa ireo vadiny. Anisany sunna lehibe noho izany ny fanaovana al-i'tikaf amin'ny ireo folo farany amin'ny ty volana Ramadan, hanokana ireo fotoagna rehetra mba anompona Allahu subhanahu wa ta'ala amin'ny maraina, atoandro, ary koa ny atakariva, ary amin'ny tsofotrandra, ary amin'ny alla. Izany hoe ny andro sy ny alla iray manontolo amin'ireo folo farany Ramadan finoana amin'ny fankatavana Allah ary amin'ny fanompona Allah, ka manatina al-masajid, ny masjidi, ireo mpanompony Allah amin'ny lehilahy ary koa ireo mpanompony Allah amin'ny vehivavy magnatanteraka izany i'tikaf izany, ary izy dia tsy maintsy amin'ny masjid noho ny teniny Allah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid,
ari irovadin pamnan dia nangatanteraka al-i'tikaf tangatin masjid rawata izy atao mety atao any an-trano dia ambony teninin pamnan izy reo nanao any izany. Ny fanaovany izy reo izany agnatin'ny masjid dia midika fa io fanompoana manokana tanterana agnatiny masjid. Ka rehefa tonga amin'ny izany masjid agnatanteraka i'tikafu ianao dia iatao tanteraka ny trengo lava, ny korambe, ny facebooki ary koa ny filalaovana etsy sy ery amin'ny zava-poana ary amin'ny zavatra izay magnaro fotoana fa tokony ho finoana amin'ny fanompoana Allah azza wa jalla avokoa ny fotoana rehetra. Fa ianao dia olombelona mety manana besoin amin'ny douche ary koa ny WC, raha afaka anaovana an'izany amin'ny masjid dia mijanona ao, raha tsy afaka dia manatona ny toerana na ny trano aza anaovana izany besoin. Ny olombelona ihany koa dia tsy maintsy misakafo mba azahoany force anompo Allah, ka raha misy manatitra sakafo dia ampy zay. Raha tsy misy dia afaka ny olo anankiray na dia anatin'ny i'tikaf mivoaka mividy sakafo hoaniny na androany mihitsy, izany hoe alokiny ireo sakafony dia hoaniny. Amin'ireo fanompoana izay tsy obligatoire fa manginany marary fandevenana ny maty, ny mpanao i'tikaf dia tsy mivoaka amin'ny izany fa raha izy mihitsy no manana ireo marariny dia manao condition mialohan'ny idirany amin'ny i'tikaf ka milaza anao i'tikaf izy fa ivoaka amin'ireo mararinazy amin'ny tompony Allahu jalla wa ala. Tsy azo atao ny manao firaisana arano fa mivady mandritra ny fanaovana al-i'tikaf araka efa norarany tumpo Allahu azza wa jalla amin'ny teniny wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ary ianareo aza miray amin'ny vadinareo ianareo rehefa ianareo manao i'tikafu amin'ny masjid. Ary tsy azo atao ihany koa ny mivarotra na mividy entana izany na koa mandafo entana satria mifanohitra tanteraka amin'ny fanomeza fotoana rehetra amin'ny fanompoana Allah. Izany fanaovana ny varotra izany ka manapaka tanteraka al-i'tikaf. Ny tanjona lehibe ao anatin'ny i'tikaf dia mba ho tratrany aligny Laylatul Qadr, mba ahazo ireo asavana ary koa ireo valsoa izay ho azavaitsika amin'ny darsa manaraka. Hadha wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك